Ny hevitr'ireo mpianatra amin'ny EPP Nansana izay hiatrika ny fanadinana CEPE amin'ny 17 aogositra ho avy izao kosa no arahintsika ao anatin'ity fanadidina izay hoentin'ny Claude Arasolution sy Mamy Rasoanaivo ity. Nandritry ny afrina nareo tsy nahandro fa nisy grevy reny. Tapabolana. Inona nataonareo nandritry n'izay tapabolana izay tany an-trano mba nianatra ve sa Nianatra lesona dia nanao. Tsisy fiantraikany ve izay grevy izay aminareo? Tsisy. Tsy matahotra ve ndry tamin'ny elaelany tsy nianatra teo? Natahotra ihany aloha izay hoe hianatra izay. Fa mety amin'indry ilay izy tazomina? Natahorako izao. Problème no tena haiko vonintsara izay. Tsy namahirana kely anareo ve ilay ela be tsy nianatra teo? Izay arana azo tombony satria nianatra lesona koa. Fa rehefa mianatra ohatrany tsisy fotoana mihitsy hoe hianatra lesona. SVT no tena haiko dia SVT. Dia mety aminareo ve ilay hoe nitazomina 14 ilay CEPE fa tsy nahenitra? Mety mihitsy.